ny fikambanana saina, solidarité, action des intellectuels pour notre avenir. Na atao amin'ny teny gasy ko hoe sehatra sy asa ifanakalozan'ny avaram-pianarana, sampanapanabe na équipe éducation. Izay fikambanana efa nizoro tamin'ny taona 2000 izy io fony izay mbola mpianatra teny amin'ny école normale supérieure, mpiofona mpampianatra. Dia amin'izao fotoana izao zany ivondrona amin'ny mpampianatra izay mitovy hevitra aminay nanao ny fanambarana, nanao zakabe zay omaly teny amin'ny espace tia teny amin'ny bypass teny Bomangakely mpikambana dimanjato manerana nosy no nivoteny izy mpanao gazety tonga nareo namana teny omaly fandroany moa zany zay vao manao an'ilay fanambarana. Ny anton'ilay zakabe raha zavaina aminareo aloha dia hoe mpampianatra eto Madagasikara dia nisan'ny maro anisa fa amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany dia ny fanabeazana mikitro ny fampandrosoana ny momba ny fanabeazana ary mijery lavitra momba ny fanabeazana ka zay natonga anay ny voromaly. Dia ovakiko aminareo zany inona ny fanapa-kevitra niraisina omaly teny amin'ny espace tia araky ny tapaka tamin'ny fiaonam-be-pirenena natao teto Antananarivo ny 20 Jolay 2024 dia nandray izao fanapa-kevitra izao ny mpikambana amin'ny fikambanana saina sampana fanabeazana. Ilaina ny manarina ny politika fanabeazana eto Madagasikara ka hatsangana hitahirim-pirenena ho an'ny fanabeazana. Zany hoe anangana tahirim-pirenena ho an'ny fanabeazana, banko fampandrosoana ny fanabeazana na BFF. Ireo rafitra ireo dia hiantoka ny famatsim-bola maharitra ny fanabeazana eto Madagasikara, tsy manilika ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany akory ny fitsanganan'izy ireo. Apetraka ny rafitra lehibe iray hanaovana fikarohana sy fandalinana ara-pedagojia sy fanavaozana mitoy ny rafim-panabeazana sy fanofanana mpampianatra. Omena sehatra miavaka amin'izany ireo manampahaizana malagasy nandalina sy te handalina ny fanabeazana. Hatsaraina sy akarina ny fahampiainan'ny mpanabe malagasy tambo-karama izay misy tambo-karama takin'ny mpampianatra amin'izao fotoana izao, izay takin'ireo syndicat, ny fanatsarana trano fonenana, omena trano fonenana ny mpampianatra, ary ny fiahinan'ny fahasalamany. Vahaolana maharitra no tadiavin'ny fanabeazana eto Madagasikara, fa tsara raha mijery lavitra ihany koa ny mpampianatra. Noho izany ny mpizaika nandritra ny fiaonam-be dia nanapaka fa manolotra sy manohana ny filatsahan'Andriamatoa Pasteur Mayol Christian Dieudonné ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho avy izao. Taorian'ny fiainonan'ny hevitra ireo mpanao politika sy kandida maromaro dia izy no naharesy lahatra ny mpikambana saina sampana fanabeazana. Naneho fahavononana ihary ny ason'ny fanabeazana sy ny mpanabe izy taoriana ny fifanakaloza-kevitra maro ny fanaovana taminy. Eto am-pamaranana ary dia mafisinay mpikambana atao anatin'ny fikambanana saina sampana fanabeazana fa i Pasteur Mayol Christian Dieudonné no kandida atolotray ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka izao. Soratoko.